Karazana ny tanàna eto Madagasikara, maro azo safidianana ihany koa. Maro no manana ny tantarany amin'izy ireny. Anisan'izany ity anankiray itondranantsika ity izay vaovao be mihitsy izy ity, satria aty amin'izany hoe fiadanana izany no itondranantsika ho an'ny anio fiadanana izay tsy aiza moa fa ato anatin'izany district Anakazobe izany. Dia atolotra ny arahabo Ambampirarintso mba tsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana dia manasantsika tsy saraka aminay hatramin'ny farany, fa na izany aza sarotra ao antsika ny afantatra nytony tanàna itony tsy misy ny tompon'ny tanàna. Tompon'ny tanàna moa mety efa tany amin'ny fahagodan-tany, mety efa tsy ety amintsika ety intsony fa dia misy ireo taranana izay mafy tsara n'izay tantara izay dia leritsontsika lalina miaraka amin'ireo taranan'ireo ny mahakasika izany tanàna antsoina hoe fiadanana aty anatin'ny district Anakazobe izany. Aty amin'ny 30 kilometatra mialan'ny Mahitsy no misy ny fokotanin'ny fiadanana izay misy ilay toerana antsoina hoe Ampotany. Raha mizotra ny lalam-pirenena faha-efatra eo amin'ny sampanandalana mihazo an'ny fiona no mitsofoka dia tonga eto. Iray amin'ireo toerana manan-tantara ao anatin'ny fokotanin'ny fiadanana ilay toerana antsoina hoe Ampotany. Raha hidirana lalina kokoa ao anatin'ny commune na Miantso ao anatin'ny district Anakazobe no misy ny fokotanin'ny fiadanana izay ahitana ny Ampotany. Fampiankina amin'ny tanànan'ny Mahitsy ity toerana ity. Nandalo teto Mahitsy sy Andriamasina Valina rehefa andeha hiazo an'Ampotany. Mandalo eny Nandizana aloha dia avy eo makeny Mananjara indray. Avy eo izy miampita ny Vonizongo Marivatana dia tonga eto amin'ilay toerana antsoina hoe fiadanana izay misy an'Ampotany. Ny tanàna moa manana ny tompony dia ho ady atintsika misimisy kokoa ny tompon'izany tanàna izany ny tena marina, taranaky ny tompon'izany tanàna izany dia ho ady atintsika izy mikasika izany tantara mifampiankina miainga avy eto Mahitsy makeny fiadanana izany. Miarabanao tompoka. Miarabanao tompoka. Ny azoko lazaina moa zany dia marina mihitsy ny tenin'ny monsieur Mika, mifampiankina le tanàna Mahitsy sy any amin'le toerana andehanantsika. Leo any amin'ny fiadanana commune Miantso district Anakazobe. Miala eto Mahitsy le mpanjaka taloha Andriamasina Valina izay andeha ho any amin'ny toerana misy azy any Ampotany. Iny anaran'le toerana misy azy fa ao anatin'le fokotanina fiadanana commune Miantso district Anakazobe. Dia manitsy izy mandalo eto Mahitsy. Eto izy manitsy dia makeny raha hoe ry Nandizana izy aloha dia avy eny Nandizana zareo taloha mantsy misy an'ilay hoe mividy olona, manakalo olona sy ohatr'izany. Dia avy eny Nandizana izy dia olona hoentina hovidiana sy hoentiny takalo dia entiny zareo manitsy eto amin'ity toerana Mahitsy ity. Dia rehefa manitsy eto zareo dia makeny Mananjara indray avy eo. Dia eny no mifidy izy izay olona hoentiny manompo anazy makany amin'ny lapa. Dia izay olona lany eo no hoentiny fa izay tsy lany eo dia tapahan-doha dia maty eo amin'ny toerana ery Mananjara io. Dia avy eny Mananjara indray izy mandeha manitsy makany misotra amin'ny lalana makany amin'ny ataontsika hoe Vonizongo Marivatana dia tonga any amin'ilay toerana hoe fiadanana dia tonga amin'ilay vohatra anankiray atao hoe Ampotany izay misy any Andriamasina Valina izay Razambe fianakavian'ny Rana Valina fahatelo. Ahitana ity rina be ity eto Ampotany. Rina nanary izy ity. Fandray amin'ny kopa ity renirano ity. Eto ny toerana fandroan'ny mpanjaka sy ireo taranany rehetra. Ity rina ity moa zany dia efa rina nanahary, efa zao hitantsika zao tsisy nanamboatra tsisy naninona. Ity le renirano
mitoy amin'ny atao hoe ikopa de eto any toerana fandrony zareo mpanjaka ny taranaka mpanjaka ny taranaka andrina le ao ambony ao amin'izay tompon'le toerana le atao hoe apotany eto zareo mandro zany eto amin'ity toerana ity de tsy izy zany fa ry Andriamasina valona sy Ramanany andro zay vadiny zay niteraka ny Rakotovao Josefa Razanamialy Georgine de eto zany zareo mandro miaraka amin'ireo taranany. Raha misy olona mieritreritra hiditra ao amin'ity vohitra masina ity ka hanao ratsy ny antondihany ao dia mahita loza izy hipitran'ilay biby lava be antsoina hoe fanano izay mirefy 20 metatra ary hipitran'ny vitsikamo be mitovy amin'ny habean'ny rotra masaka mainty be ny lokony hohaniny avy eo ary kakeriny eo no eo. Raha misy voninahitra maty kosa dia tsy azo alevina ato amin'ity toerana ity hipitran'ilay fanano mirefy 20 metatra ihany koa ary kakeriny vitsikamo be. Tsy tafiditra mandeha andevinao raha voninahitra ilay maty. Raha misy taranaka ho faty ihany koa dia ilay taranaka ho faty irery ihany no mahita olona miakanjo mena be izay vehivavy lanjaina amin'ny filanjana eo amin'ny vavahady hiditra amin'ny tanàna afaka herinandro na tapa-bolana aorian'ny fahitany io tranga io dia maty ny taranaka mahita iny fahitany iny. Maheno feona sodina ihany koa eo amin'ny toerana io rehefa mangina be iny eo amin'ny 3 ora tolakandro na eo amin'ny 1:20 ora maraina. Tsy hitrangany zany rehetra izany kosa raha ohatra ka tsy manana fikasana ratsy na tsy mandika ireo fady rehetra ireo izay hiditra hijery ity toerana ity. Mampiavaka an'ity toerana eto ity dia eto ny toerana andrina teto ny andrina teto ny mpanjaka rehefa tonga avy any zany rana valona fahatelo mamangy ny havany dia maka eto amin'ity toerana ity eto amin'izay misy ny taranany teto zany misy tanàna zany teto izay nitoeran'ireo olona izay voatonona anarana teo aloha teo ireo dia ny olona ankehitriny moa zany filazana azy ny olona mpanampy anazy dia eny amin'ilay toerana hoe afiatanana dia maketo izy rehefa amin'ny andavanandro amin'ny androm-piainana dia eto izy fa rehefa misy ilainan'le olona mpanampy azy dia makery amin'ilay vatolahy anankiray le atao hoe ambatolahan'andrina eny izy no mikabary dia miantso dia manatona ny vahoaka.